erika andeha mijoro tanokazabelany asa fanompona azava malaina fa andeka mazoto zareno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana asefanekena tao apatukina renapetraky jeso angana mba efa fa tsy vitamorany asa fitorina ekeo ampitiavana kandere tantera zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenakehitrio ka tema eresiana miasa mipifalina fanilanitra arino anjara lovana kufangana ary andeka misikina efa faliny andrianao la jeso tompona zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana. Anio alahady fa 12 volana novambra taona 2024 alahady fa 4 amty volana ity alahady fa 4 manaraka ny Trinité alahady ny KPMS ary otrotrotsika ambavaka izany komity izany ry avana malalo amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha ideran'Andriamanitra isika ka sokafantsika ny Salamo 570 ny andiny 770 hatramin'ny 770 fakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany manao hoe fanjakana mandrakizay ny fanjakanao Andriamanitra ary hatramin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao Jehova manohana izay rehetra folavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika ny mason'izao rehetra zao miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny miaina rehetra marina Jehova amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Amen. Hira fahenina ny andiny voalohany sy fahatelo no iraintsika.
Vavaka sika ry havana. Andriamanitra ianao, tafatoetra ny fonay. Ny fanahinay no hira sy ankalazanao, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famondram-ponao, ary mipaka amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandraha tany ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary oka ety ambony tany rehetra ny voninahitra ao, fa ny fisandratanao no hanehoanao ny fahalehibiazanao sy ny herinao, izay miseho sy miasa eo amin'ny voarinao rehetra. Tsapanay izany ankehitriny, iainanay isan'andro zany, manoloana an'izany anefa dia manetry teny eo anatrehanao izay, fa malemy. Mora lavo, marefo amin'ny finoana, Tompo, fonjeo izahay, miandrandra anao izahay, fa nohony amin'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana, mamelany elokay. Eny misotra anao izay, noho ny famelan-keloka sady raisinay avy aminao fa tolo-botsitra izany. Misotra anao ihany koa, noho ny fanatrehanao anay, naiza misy anay amin'izao fotoana izao. Fa ianao fanamasina, ianao no iangavianay hanokatra ny fonay, atsapanay mihitsy izany fanatrehanao masina izany. Nohony amin'i Jesosy Kristy no anandratanay ny vavakay. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ny hira fa 770 ny 1 sy ny 5 no irain'ny sampana sekoly Alahady eo am-pitsanganana izao mialohany itsanganan'ny tompon'anjara noho ny fampianarana. Mivavaka sika ry havana. Andriamanitra mitenena aminay fa manina sy maniry ny andrezany teninao izany izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndeha hosokafantsika ny filazantsara araka ny jaona. Filazantsara araka ny jaona toko voalohany andininy 712 tapany voalohany. Jaona toko voalohany andininy 712 tapany voalohany, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Mbola ao anatin'ny fibanjinana trano sika ny lohahevitra hoe Miandrandra famonjena ny mino. Fa eto amin'ny izao fotoana izao dia hodinitsika ny hoe Miandrandra ny famonjena ny sekoly Alahady. Miandrandra ny famonjena ny sekoly Alahady ka mino sy mandray ny tenin'Andriamanitra ary mazoto mianatra izany. Endrik'iray izay sehoan'ny tenin'Andriamanitra rakisy tanora ny lazain'ity filazantsara kanjaona toko voalohany andininy 712 ity. Ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Tsy iza io lazain'io fa Jesosy Kristy. Koa Miandrandra ny famonjena ary ny sekoly Alahady dia inoy sy raisy Jesosy Kristy.
ary mazotoa mianatra aminy amin'ny alalan'ny fianarana ny soratra masina. Enoany ity tantara ity izay maneho ny mahasarobidy an'izany Jesosy Kristy tonga nonina tamintsika izany. Jolay 7/7/9. Daty nalaza indrindra teto amin'izao tontolo izao izany daty izany satria tafita ny zanak'olombelona ny nandeha teny amin'ny volana tamin'ny alalan'ny sambon-danitra Apollo. Rehefa niverina avy namitahiraka ireo mpanamory dia noderaina sy nobiana ary noraisina tamin'ny fomba manetriketrika sady faratapony satria tena lehibe ny fahaizan'ireo olombelona ireo an'izao asa mahagaga izao. Noraisina tamin'ny alalan'ny matso, fanasana, famelabelara-kevitra, fanomezam-boninahitra maro samihafa ary izany fandraisana izany dia natao manerana ny Amerika noho ny amin'ireto olomanga ny firenena Amerikanina ireto dia ireo astronaute izany. Lehibe ny mpanamory izay kristianina dia niteny hoe ny zava-dehibe indrindra niseho teto amin'izao tontolo izao dia tsy ny olombelona nanitsaka ny volana akory fa ilay Andriamanitra nanitsaka ny tany tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo. Satria hoy ny soratra masina hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonina tamintsika. Koa enoy ary izy dia Jesosy izany ary ekeo ho mpamonjy izao tontolo izao ary amonjy ny fiainanao manokana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iraintsika riavana ny firana fanampy amin'ny 7:1 mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Iaraka ivavaka tsika tompoko. Sotranao izay Jehovah'Andriamanitra ray, raha anomenao izao fotoana izao afaka hamaky ny teninao, dia ilay teninao velona sy mahery, marina sady maharitra mandrakizay. Misaotra tompo satria tonga ilay teny mamy hamakina ny teninao, dia ho an'ny mpamaky dia ianao no anindry ny lela, ka tsisy ho lasaka na dia litera ray ary, fa dia ianao mihitsy no anao ny asa fa izay dia solo tena sy solom-bava fotsiny ihany. Ho an'ny mpiaino ihany koa dia aoka tsy mpiaino pakatoy ihany fotsiny,
fa ho mpianim-panatanteraka ka arahana asa izany dia misaotra satria ilay teninao dia fampianarana dia arotsay aminay tsiray avy ary ny fahasoavan'ny teninao mba handehananay araka ny fombanao dia tsy verina aminao zany da tsy tanteraka ny nandrahana azy. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iaraka hamaky ny soratra masina tsika Tompo. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko 410 andininy 10 ka hatramin'ny 410. Tantara faharoa toko 410 andininy 10 ka hatramin'ny 410. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe: Jehovah tsy misy afa-tsy anao no mahavonjy tsy manan-kery. Raha iadian'ny maro izy ka vonjeo izahay Jehovah Andriamanitra eo. Fa ianao no iankinanay ary ny anaranao no andehananay iady amin'ireo olona ireto. Jehovah, ianao no Andriamanitray, aza vela isy olona haharesy anao. Jehovah namela ny Etiopiana teo anoloan'ny asa sy ny Joda ka dia nandositra ireny. Ary asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony. Fa voaringana teo an Jehovah sy ny miaramilana izy ka nahavoazany Joda babo betsaka. Ary namely ny tanàna rehetra manodidina ny Gerara izy fa ny fatahorana ny Jehovah nahazo ireo. Ka nobabony ny tanàna rehetra fa be ny babo tao. Ary namely ny vala izy ka nahazo babo betsaka. Dia ondra manosy sy rameva ary dia niverina ho an'i Jerusalema izy. Amen. Dia mbola hotohizantsika ny famakiana teny soratra masina. Zany dia hitantsika ao amin'ny marika toko 7 mitongoka amin'ny andininy 420 ka hatramin'ny 430. Marika toko 7 andininy 420 ka hatramin'ny 430 ary ho faranana amin'ny Filipianina toko 7 andininy 720 ka hatramin'ny 120. Filipianina toko 7 andininy 720 ka hatramin'ny 120. Dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niala teo Jesosy ka lasa nakany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona. Dia niditra tao an-trano izy ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany, kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy. Ny zanany vavy tanora dia azo mpanahy maloto, dia nakaoka ny ankohaka tamin'ny tongony. Ary jentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena Siro-Foinika dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demony amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboa-kely. Fa raha vehivavy namalika nanao taminy hoe: eny Tompoko, kanefa na dia ny amboa-kely eo ambanin'ny latabatra azy dia mba mihinana ny sombitsombon'ny mofon-jaza ihany. Dia hoy Jesosy taminy: noho izany teny izany, mandehany ianao. Efa nivoaka tamin'ny zanaka ho vavy ny demony, ary raha tonga tao an-tranony raha vehivavy dia hita nandry teo ambonin'ny farafara ny zanany vavy, ary ny demony efa nivoaka taminy. Ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo ka adinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny. Fa fahavalony azo fijalian'i Kristy ireny. Fa averezana no hiafarany, ny kibony no andriamanina, ny fahamenarany no voninainy. Fa misainany amin'ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ny tena ny fihetretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena ny voninainy, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hitsangana sika ry havana ka ny hira fa 720 ny andininy faharoa no iraintsika mialohan'ny anambarana ny afatry ny Tompo.
ho amin'ny fananareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tombontsika. Miandrandra famonjena ny mino andeha riavana hosokafantsika ny Filipianina toko 7 epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Filipianina toko 7 ny 7 hatramin'ny 120. Ity Filipianina toko 7 ity riavana dia ahitantsika anatra nataon'ny Paoly apôstôly mba tsy hanekeny Filipianina izay mpampianatra sandoka fa hitafy tsara kosa sy androso amin'ny fitondrantena tsara rehetra. Ny andininy 12 dia ahitantsika ilay fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly apôstôly ny amin'ny asa fanompony ny amin'izay ny antson'Andriamanitra azy. Ary nataony ho zava-dehibe tokoa izany ahatratra ilay tanjon'Andriamanitra amin'izany asa izay efa niantsona azy izany. Fa manomboka eto amin'ny 17 kosa dia asongadiny manokana fa tsy amin'ny asa ihany no hanomponan'Andriamanitra fa indrindra aseho izany amin'ny fitondrantena tsara. Koa ny olona miandrandra famonjena riavana malala dia voalohany asa manolotra ny tenany ohatra tsara na hoe ho tonga modely. Sa manolotra ny tenany ohatra tsara na hoe ho tonga modely. Hitantsika izany riavana malala raha mamaky isika ny 17 manao hoe ry rahalahy aoka samy anahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny ananareo anay ho marika. Fahasahiana goavana izany eo amin'ny Mitarika, fahasahiana goavana izany ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe aoka samy anahaka ianareo. Ary rehefa fomba fitenin'ny Paoly apôstôly mandrakariva moa izany rehefa manoratra izy isan'izany ilay ambarany any amin'ny Korinthiana voalohany toko 12 ihany manao hoe manahafa tahaka ny anahafako any Kristy. Ny Efesiana koa toko 5:1 dia hoy izy hoe koa amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ary eo amin'ny Hebreo toko 4:12 koa dia manambara izy hoe anahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Riavana tena fanamby lehibe ho antsika kristianina no ahafahantsika amin'ny teny izany hoe maneho ilay fiainana tsara sika ho tahafan'ny olona, izany hoe mamelatra ny fiainantsika ho jeren'ny olona. Ary tahaka an'izany eto Paoly apôstôly dia namelatra ny fiaina ho tarafin'ireo kristianina manodidina azy tahaka an'izay ahitana koa ny fiainan'ny Kristy eo aminy. Izany hoe ilay fitondrantena amin'ny hita maso mihitsy izany no avotran'ny Paoly apôstôly eto. Ny tena dikany dia hoe manafa ianareo dia mandehana tahaka an'izay nandehanako ianareo. Maneho ny fahatsarany Kristy. Riavana mandrakariva dia vitsy ny olona izay tena afaka miteny izany. Menamenatra ary indraindray no mijoro vavolombelona hoe tena kristianina ity satria mbola hita eo ihany no fahalemena indraindray rehefa miaraka amina namana sy ny sisa dia tsy tena samijoro. Fa eto kosa dia mampametra mpanontaniana antsika sy mampandiny tena antsika tokoa izao fahasahiana nananany Paoly apôstôly izao manao hoe ohatra manao ahoana tokoa no asehon'ny fiainako, no asehon'ny fiainanao eo amin'ny mpiarabelona aminao. Ary izao fiainako izao ve sy ny fiainanao dia tena taratry ny fiainan'i Jesosy Kristy ka mandeha ao amin'i Jesosy Kristy isika amin'ny fitondrantena masina. Fa ahoana moa ny fandehanan'i Kristy? Mandeha amin'ny fitiavana izy nefa koa mandeha amin'ny fahamasinana izy. Ireo zavatra anankiroa ireo
mitahaka ny tongotra anakiroa izay ahafahana mijoro sy mandeha tsara amin'izao fiainana kristianina izao dia ny fitiavana sy ny fahamasinana mpitondran-tena. Fitiavana sy ny fahamasinana. Matetika mantsy ny olona rehefa mieritreritra hoe masina, miavaka, dia entitra tokoa ny amin'izany, ka tsy afaka mandray ny namana amin'ny fitiavana. Raha injay izy manana fahatsotsahana, tsy afaka maneho famoram-po, fahari-po, tsy afaka manetry tena ihany koa natrehan'ny hafa satria masina. Dia izany ho zavatra miavaka. Fa indraindray koa misy ny olona mieritreritra hoe ny Andriamanitra ivavahako dia Andriamanitra fitiavana, ka ny zavatra rehetra ataoko dia fitiavana. Izay voizina ankehitriny moa hoe ny fitiavana ny tena lehibe indrindra. Ka ninona ataoko eritreretiko hoe amin'ny fitiavana, na dia manohatra ny sitrapon'Andriamanitra azy izany a, dia izay no mety sy tsara ry havana. Tsy izay ilay fiainan'i Kristy tafintsika. Tsy izay ilay fiainan'ny Paoly apôstôly tiany aseho amintsika ohatra tsara, fa sady mandeha amin'ny fitiavan'i Kristy tsika no miaina amin'ny fahamasinan'i Jesosy Kristy isika. Sa manolotra ny tenany, maneho ohatra tsara, ohatra velona eo amin'ny manodidina, ary mila an'izany izao tontolo izao. Te hijery antsika izao tontolo izao manahoana marina moa no izany kristianina izany, fa indraindray tsy hitany eo amin'ny fiainantsika ny fitiavan'i Kristy sy ny fahamasinany dia manalavitra an Jesosy Kristy izy. Ry havako malala, ny olona miandrandra famonjena sa manolotra ny tena ny ohatra tsara, fa ny faharoa, ny olona miandrandra famonjena dia tsy fahavalony azo fijalian'i Jesosy Kristy. Tsy fahavalony azo fijalian'i Jesosy Kristy. Hitantsika izany ry havako eto amin'ity andinin'ny 7 ity, manomboka amin'ny 7 manao hoe fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalony azo fijalian'i Kristy ireny. Paoly apôstôly raha mahita ny mpaminany sandoka izay veriny hoe fahavalon'i Kristy dia votony tomany tokoa izy arak'izao teniny izao. Amin'ny fitomaniana ho izy, natoina ny fony, nampalahelo azy, hoe ny olona milaza ny tena no mivavaka, mety mandinika ny soratra masina ihany, nefa mivily manalavitra ny azo fijalian'i Kristy. Ny famonjena izay eritreretiny fa zaraina. Tsy Jesosy Kristy, ilay any mpamonjy, ilay Mesia, no fototry ny famonjena, ny filazantsara toriany fa filazantsara hafahafa, famonjena hafahafa. Ary ireny ilay atao hoe fahavalon'i Jesosy Kristy. Ambarany eto moa izany fa misy toetra efatra izay ombolan'izany fahavalon'i Jesosy Kristy izany, dia izy hoe fahaverezana ny hafarany, ny kibo no andriamaniny, ny famenarany voninahiny, ary misainany amin'ny tany izy fa tsy ny any amin'ny lanitra. Raha fehiziny izany dia hoe ny olona fahavalony azo fijalian'i Jesosy Kristy dia izay mitady tombontsoa an'ny tenany ihany. Mety manao asa fanampiana ve izy, nefa izay ampisongadina ny tenany, izany no mahafatifaty azy, izany no tadiaviny. Dia hoy ny soratra masina fahaverezana ny hafarany. Mety manao fampianarana samihafa izy, kanefa ny faniriny sy ny filany no tena tompony ao anatin'izany. Ny kibo no izy no andriamaniny, izay mahafeno ny kibo ihany. Ary betsaka izany amin'izao vanim-potoana izao tsy mandeha amin'ny fahamarinana intsony, fa izay ahazahoana atombotsoa manokana, izay mahafenofeno ny kibo ihany, izany no tena imasoana. Ny famenarany ny voninahiny
de indrisy ry havana amin'izao fotoana izao inona moa no tena mahamenatra amin'izao fotoana izao e mahamenatra nge zany miaraka samy mitovy fananahany zany e na ny ataontsika hoe ny homosexualité zay betsaka amin'izao fotoana izao nefa toa irearian'ny olona zany hoe zany zao no tena ny olona manao an'izany no tena manajazoa ny lahy miaraka amin'ny lahy ny vavy miaraka amin'ny vavy na ny manao sarim-bavy na ny manao sarin-da de hoe zay mihitsy izahay ny famenara ny voninahiny ary indrindra misaina ny amin'ny tany izy ny amin'ny zavatra zao tontolo zao fa tsy mba misaina ny amin'ny zava-panariavana malala ny olona miandrandra ny famonjena tsy fahavalony zany azo fijalian'i Jesosy Kristy zany izy manaiky an' Jesosy Kristy izy ho Mesia manaiky an' Jesosy Kristy hanotokana ho mpamonjy izy ary ny faran'izay hitantsika arak'izao koa dia ny hoe ny olona miandrandra ny famonjena dia olona mikatsaka ny fiavian'ny fanjakany lanitra mikatsaka ny fiavian'ny fanjakany lanitra fa hoy ny teny eto amin'ny 120 manao hoe fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo ny fanjakany lanitra ao am' Jesosy Kristy no misy an'izany ary rehefa ho avy Jesosy Kristy dia izy no hitondra ny fahafenony zany ary amin'izay ny tena hatanteraka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana malala ao amin'ny tompo mikatsaka an'izany ary Paoly apôstôly ihany moa no miteny hoe any an-danitra ny fanjakantsika fa niara-napetraka any an-danitra ao amin'ny Kristy isika eto zany dia vahiny any tsika mpivahiny ka na vahiny sy mpivahiny ary tsika manana fanantenantsika fa hiverina Jesosy Kristy mpamonjy ary amin'izay ho vonina isika rehetra ry havana malala ahoana ny fahavononana dia araka ilay teny teo aloha ihany hoe maneho ohatra tsara amin'ny tenanao ianao ary tsy fahavalony azo fijalian'i Jesosy Kristy ianao fa amin'ity andro ity moa ry havana no alahady izay natokantsika ho an'ny KPMS na komiti-pirenena miady amin'ny sida izay aretina mampidodoza ihany koa zany akoatran'ity ilay misy mandalo amintsika ankehitriny ity ary be dia be ny miady amin'izany fa indrisy mivoy amin'ny aretina sida ny olona nefa tsy mitoetra amin'ny fahadiova-pitondran-tena inona no atao indraindray ohatrany mbola manosika ny olona hijangajanga aza ao anatin'izany ady izany dia hitantsika reny zavatra samihafa izay voiziny reny hoe hiady amin'ny sida ianao mba tsy ho azony zany dia zao ry atao ry tanora zao ry atao ry havako andro fandinihan-teny zao isika izay tena miandrandra famonjena mbola ho avy nge Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra izy ary ny olona izay miambina tsara mitandrina ny fitondran-tenany ny olona izay manaiky ny baikon' Jesosy Kristy ny heriny azo fijaliana izany ihany no afaka hitsena azy ka andralay fahafenon'ny famonjena koa ny tanjon'Andriamanitra ry havana raha nampanoratra ny Paoly apôstôly izao teny izao izy dia mba hahatonga antsika ho filazantsara mivelatra eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny teny zany na amin'ny asa zany indrindra amin'ny toetra fa ny tanjon'Andriamanitra ihany koa dia ny hahatonga antsika tena anantena ny fiavian'i Kristy izay amikery ka nova izao toetrantsika izao ho amin'ny voninahitra mandrakizay dia mba ho ianao anie izany ry havana ianao izay miandrandra famonjenao amin'ny tompo amen
Fafakitsika ry havako. Andriamanitra rainay io ankasitrahanay hatrany ianao noho ny fitiavanao. Mbola ahafahanay miaino ny teninao. Ary izany teninao zany no manitsy anay mba andehananay amin'ny fitondrantena masina. Ka hosa hijoro vavolombelonao, anome ohatra velona, andehananay tahaka ny nandehananao Kristy. Mba ho kristianina mangarahara izahay ka mampita ny fahatsaranao Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra. Andeha tahaka an'izay nandehananao, andeha amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny fitiavana. Tompo meo hery zahay, indrindra tsy erikerika manoloana an'ireo fakapanahy fizantoetra, ireo mpaminany sandoka maro samihafa zay mivovi fampianarana tomandoka. Fa hifikitra aminao rery ihany Jesosy, ilay any mpamonjy izao tontolo izao. Eny ampahirezo izahay, mba ahikatsaka ny fanjakanao Andriamanitra, mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary andrandrany amin'ny fiavinao amin'kery, anova ny toetray ho amin'ny voninahitra. Tompo ampahirezo izay, feno fanahy masina iainana izany. Ankehitriny koa dia mivavaka izay ho an'ny rebrosy komitin'ny Fjkm amin'ny andraikitra goavana izay mbola miandry azy amin'izao vanim-potoana izao. Tafinerinao izy ireo, mifaindrena sy fahiratan-tsaina amin'izay tetika asa rehetra tanterahana. Ahafahany koa miasa sy mijoro vavolombelonao anatin'izany. Dia ataona olona maro anaiky ianao fa ao aminao irery ihany no famonjena sy fanasitranana. Tompo mivavaka izay ho andreo marary, na inona karazana aretiny, ianao Jesosy ny tena mpanasitrana. Sitrano izy ireo Tompo, fa hainao ny zavatra rehetra izay miantoraka aminao, izay miantso vonjy eo aminao, dia valio vavaka. Ao koa ireo sahirana amin'ny lafim-piainana samihafa, ianao anampy azy ireny, mba hatserovany fa rehefa tena mikatsaka ny fanjakanao tokoa izy dia ho anampy azy koa ny zavatra rehetra. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, isaorana anao ny fahavitan'ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe, petraka aminao ny fanapahan-kevitra rehetra. Ianao Jesosy no oka hiasa ao anatin'izany, mba hirosoa ny fiangonana hatrany ho vavolombelonao eto anivon'izao tontolo izao. Mivavaka izahay ho an'ny isa-pitandremana, ary indrindra izao fitandremana nametrahanao anay izao, ny sampana sy ny sampanasa samihafa, ny komity sy ny voamiera samihafa ao anatiny. Hiatrika ny faraparan'ny taona izay sy ny fanombohana ny taom-piasana Tompo. Ianao hanome ny hery, aina vaovao indray, ka hampisokatra ny masonay, ahafahanay manao dingana hatrany miaraka aminao, ka mitombo amin'ny fiainanao Andriamanitra, hitombo amin'ny asa tsara rehetra, hitombo amin'ny finoana avokoa. Dia ho vavolombelonao koa ny fisiany izao fiangonana izao eo anivon'ity fiarahamonina ity. Vavaka izay ho an'ny izao tontolo izao, feno ady, amin'ny afiny samihafa izany ady izany, ataovy mitodika aminao Tompo, ka andeha sy atahotra anao Andriamanitra. Atsiaro fa ao aminao ihany ny fandresena, ao amin'i Jesosy Kristy, ilay fanaresa izao tontolo izao. Fa ny vavakay kosa dia ombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay io izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mehoana an'io izany sahaza ho anay, mamelany elokay tahaka ny namelany izay meloka taminay. Aza mitondra ny ao amin'ny fakapanahy, manafana amin'ilay ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ndao ry havana hitsangana isika aneo ny finoantsika. Dia iombonantsika izao ny fanekem-pinoana larana 4. Manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andria hoe:
efa nahita ny mesia izahay sy araka ny teny nataony samaritanina hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teny nataony petera hoe ianao ny kristy zanak'andriamanitra velona ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony tomasy hoe tompoko sy andriamanitro amen. Petraka ianareo ry havana. Tonga amin'ny rarahan'Andriamanitra isika izao. Ao anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amintsika fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Izany ten'Andriamanitra nanorasana avy amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko 7 ka ny 12 izany rahabanantsika rehetra mpianakavin'ny finoana natratra izao Alahady 20 Novambra taona 20 izao finaritra indrindra tompoka ary mampahery antsika rehetra manaraka ny fanompoam-pivavahana miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'ny alalan'izao tambajotra tserasera izao mampahery antsika rehetra ihany koa amin'ny asa fanompoana sy ny fanteterana asan'Andriamanitra. Dia etona dia mampafantatra antsika ihany koa izay manaraka izao tambajotra tserasera izao fa ny alahady heriny anio dia hitondram-bavaka ny ray aman-dreny Mpitandrina mianakavy tsika ny alalan'ny alahady Mpitandrina izay hitondrantsika ihany koa izay anoanantsika ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia amin'ny fampitondram-bavaka isika ao anatin'izany rehetra izany dia mampahery antsika fiangonana manontolo hitondram-bavaka tsy mitsara ho an'izao tontolo izao misy antsika ho an'ny Madagasikara misy antsika ho an'ny sampana sy fikambana eto amin'ny fiangonana komity maro samihafa ihany koa mitokopira mampahery antsika miatrika hatrany ny asa fanompoana izay napetraka ny tompo ho amintsika rehetra dia mirara fitan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana ka ny firana fanampiny 720 no ataontsika eo am-panatazana mampanaovana izany rakitra izany. Iaretsanga sika rehetra nolotra ny rakitra sy andray ny jodrano. Fifaliana ho anay hatrany tompo misaotra anao satria mbola afaka manolotra izahay vola ho fampandrosoana ny asanao eto nivy ny fitandremana sy izay andraikitra rehetra anirahanao izao fitandremana izao. Raisy tompo fa raisy mihoatra noho izany ny tenanay mihitsy dia amboary sy tefeo tena olona sa ho vavolombelonao olona tena Miandrandra ny fiavian'ny fanjakanao dia ianao Jesosy Kristy ilay mpamonjy. Tononona izany vavaka izany amin'ny anaranao ririany ary hiatrika herinandro vaovao izay dia ianao ihany no hitsodrano ny malalanao rehetra fa atolotra amin'ny finoana izany. Andriamanitry ny fiadanana masina narosambo tanteraka
ho arovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo dia izy ihany no hanefa izany. Amen. Ataontsika ny firana fanampiny fa 350 firana fanampiny fa 350 Petraka manao vavaka mangina isika. Atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.